Mampitomboana ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika ry havako. Amena. Andeha hivavaka isika amin'izao fiandohany ny herinandro izao. Misaotra anao izay Tompo, nomenao ny herinandro lasa teo ary mivelatra eto anoloanay indray, omenao anay maimaim-poana ity herinandro vaovao ity. Misaotra indrindra Tompo, ary mino izay fa herinandro andraisanay traikefa be dia be amin'ny fiarahan-dalana aminao izany, ary indrindra ao anatin'ny fandinihan-tena ho anay tsirairay avy. Irianay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amena. Araka izany ry havana dia isaorana tokoa ny Tompo fa afaka niaraka nivavaka isika omaly. Raha ho antsika teto amin'ny fikemady ampatsevina hatrany fa dia aladin'ny sampana vehivavy omaly, ary dia izy ireo no ny andraikitra ny fotoana rehetra, voninahitra ho an'Andriamanitra amin'izay vita rehetra. Anio ary havana dia tsy miala amin'ny lohahevitra isika, dia ny mahazava-dehibe ny fandinihan-tena. Hoy ary ny soratra masina amintsika amin'ity anio ity izay vakiana amin'ny anaran'i Jesosy, manao hoe: fa aoka ho mpakatony teny ianareo, fa aza-piaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Fa raha misy mpiaino ny teny nefa tsy mpakatoa dia toy ny olona mizahny tarehany amin'ny fitaratra izy, fa mijery ny tenany izy dia lasa, ary miaraka amin'izay dia adinony ny tarehiny. Amena. Indrindra moa ry havana izany dia andininy fahavatra amby roapolo hoe: fa mijery ny tenany izy dia lasa, ary miaraka amin'izay dia adinony ny tarehiny. Ireo andiny soratra masina vakintsika teo ireo dia ahitana taratra ry havana ny mahazava-dehibe ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra, ary indrindra ny fahaizana mamadika an'izany ho asa ho ampiharina amin'ny fiainana andavanandro. Izay izany no asongadiny tenin'Andriamanitra eto, ary dia aseho tahaka an'ilay hoe mijery fitaratra hoy izy eto izany. Tsika tokoa rehefa mijery fitaratra dia mahita ny momba antsika rehetra eo anoloany no fitaratra eo, fa rehefa lasa tsika dia azo lazaina hoe tsy mipetraka eo ilay sary izany. Hafa ny hoe sary hita, fa ity rehefa lasa ianao dia tsisy sary mipetraka eo. Dia ohatr'izay koa izany ilay ohatra miresaka ara-panahy eto hoe: raha mihaino ny tenin'Andriamanitra isika nefa tsy misy vokany eo amin'ny fiainantsika izany, tsy mivadika ho asa izany, tsy hita ny ampiharina azy amin'ny fiainana andavanandro izany, dia ohatran'izay zavatra atao hoe mandalo fotsiny izay, ohatran'izay zavatra tsy maharitra izay, ohatran'izay sary atao hoe tsy misy fototra iorenana izay. Izay izany ilay ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto. Noho izany dia tsara raha hoe ao anatin'izao fandinihan-teny izao izany tsika dia mametraka ny fanontaniana hoe: ahoana no hamadihako ho asa na fiainana hita maso mivantana, azo tsapahi-tanana, hitan'ny rehetra ny amin'izay tenin'Andriamanitra rehetra efa hareko hatramin'izay. Ary azo mbola tohizana: inona ny sakana avy amiko? Aza manome tsiny ny hafa. Inona ny sakana avy amiko ka tsy tafavadika ho fiainana na asa na ho fampiharina mivantana eo amin'ny fiainako ny tenin'Andriamanitra izay efa re hatramin'izay. Ingany ry havana ny fanahy masina hibitsika aty anatintsika ary dia fanahy masina hitari-dalana antsika mba hizatsika mamadika tokoa, mampiatra an'izay tenin'Andriamanitra efa re rehetra izay ho fiainana amin'ny fiainana andavanandro. Amena. Dia mirary ary izay mba ho herinandro feno fifaliana, fahombiazana ary fiadanana miaraka amin'i Jesosy ry havana ho antsika tsirairay amin'ny fisambatan-tanora sy tokantrano ity herinandro vaovao ity, ary herinandro ihany koa izay ahazoantsika traikefa vaovao hatrany amin'ny fiarahana ny Tompo, ary heverina foana hoe indrindra amin'ny fandinihan-tena. Angatahana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amena. Ho aminareo ary ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amena.